Raisabidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo misaotra sy makasitraka anao zay amin'ity androandroany ity ary misaotra anao zay satria mitazona ny fanahinao masina eto amin'ity toerana ity. Misy zavatra ho ambaranao, misy zavatra ho asehonao indray eo amin'ny fiainanay ary matoky zay fa misy ny tananao mahery eto amin'ity toerana ity. Matoky zay fa ianao no mifidy anay dia tsy noho ny fahamarinanay, tsy ny famasinanay fa noho ianao noho ireo vahoakanao noho ny anaranao. Zay reto tompo no nitenenana ratsy ny anaranao nisy fotoana. Zay reto no lasa tonga fahavalon'ny olona ianao, tsy noho ianao mahainao anao fa noho zahay tsy mahay maneho anao noho zahay tsy mahay maneho anao amin'ny alalan'ny fahamasi-toetra, amin'ny fiadanana, amin'ny fitiavana. Ny olona te hahita anay, ny olona te hahita anao amin'ny alalanay fa zahay no sakana Jesosy ka hifonanay zany ety am-boalohany satria tsy nahay nitanjona zay. Ankehitriny zay dia ao anatin'ny école de guérison dia mbola miankina tanteraka amin'ny anaranao, miankina amin'ny teninao ary miankina amin'ny onction-nao izay nakininao sy napetraka ao aminay tsirairay avy sy ao ambadiky ny teninao ihany koa amin'ny anarana eran'i Jesosy. Amen. Jereo no akaikinao dia tenenindray zany tany io mbola any aminao le armure aza primina tsony. Amen. Manasinareo hitsangana efa hira fanaotsika le présence de Dieu. Ataontsika moramora le izy fa misy voazaintsika androany. Leotsika tena hifantoka ny fanatrehan'Andriamanitra tsy taky ny fanatrehana président ary ohatra lavitra nohozany. Averiko foana ny eo amin'ny présence sy ny présence de Dieu tsy mitovy. Esory ao anatin'ny fisainana mihitsy ny hoe ny présence de Dieu dia tsy maintsy réminiscence charnelle. Ny présence de Dieu dia any amin'ny spirituel le izy voalohany indrindra. Ary amin'izay hoe spirituel zay dia tsy maintsy ny adorateur moa izy tsy maintsy miadorer en vérité la parole de Dieu et en vérité et en esprit. Dikan'izay ianao zany raha te hanakatra an'Andriamanitra dia tsy maintsy any amin'ny spirituel. Tsy eritreritra an'Andriamanitra, tsy hanakatra an'Andriamanitra mihitsy ianao amin'ny stade charnel. Romains 8 verset Romains 8 lasonne verset kely. Alefa samprendre izy tsy maninaka. Romains 8 verset 8, les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. C'est où l'essence charnelle dia tsy ahita an'Andriamanitra mihitsy. Fikatsahantsika an'Andriamanitra zany dia ao anatin'ny teniny aloha voalohany indrindra satria ahoana zao ny ahafantaranao an'Andriamanitra? Ahoana ny nahafantaranao an'Andriamanitra? Tena akaikinao ahoana zao ny nahafantaranao an'Andriamanitra? Tsy maintsy tamin'ny alalan'ny olona, tsy maintsy tamin'ny alalan'ny teny. Ary Andriamanitra dia mampiasa an'izany foana. Ianao aza mieritreritra sy projeté tsony ny amin'ny Ancien Testament hoe niseho Andriamanitra. Fa tsika amin'izao Nouveau Testamentaire zao dia amin'ny alalana mpanompon'Andriamanitra, amin'ny alalanao zanany se manifesté Andriamanitra ary te se manifesté izy. Zay no tsy maintsy hijoroantsika, tsy handehanantsika amin'ny fahitana tsony fa tsy maintsy handehanantsika amin'ny finoana. Io sa ty mirindra teo ahoana ny ahafantaranao hoe eto Andriamanitra satria eto ny teniny. Nandefa ny teniny izy, anjaranao zany mihainao an'ilay teny. Dia hoy izy koa Andriamanitra tamin'nidina tamin'ny hoe tao amin'ny en transfiguration. Izy ny zanako lahy, izy ny anohy. Tsy niteny mihitsy Andriamanitra hoe indro nidina amin'ny hoe ohatra ny fanaony tamin'ny Ancien Testament. Tsy niteny tsony izy sy nampiseho tsony izy afa-tsy tamin'ny alalan'i Jesosy. Ianao raha hitady an'Andriamanitra dia ao anatin'ny teny. Teny kaikinao ao anatin'ny teny. Averenao ao anatin'ny teny. Mifotora mihitsy ianao ao anatin'ny teny. Hoy izy indray Petera. Izy indray Petera any amin'ny acte 4. Zay izy andao zay izy fantoka amin'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra.
manenina le tenin'andriamanitra tsy maintsy atao primordial foana satria io ny manifestation an'andriamanitra teny tonga nofo tamin'ny voalohany teny safady ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra loatsika hifantoka ao anatin'ny tirity tena mifatoa ianao a fa ny fanatrehan'andriamanitra zay takianao amin'ny teninao a amin'ny tenanao zafady dia ao anatin'le teny le izy raha io tena miankina tanteraka amin'ny teninao zay miankina amin'ny fanatrehanao zay matoko zay androany a fa eto ianao ampinoana tsotro zao fotsiny foana comme toi Seigneur amour beauté infinie mais si rien ne peut me satisfaire Jésus ton amour me désaltère ta présence c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout rien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Nous allons invoquer le nom puissant de Jésus. Nous allons crier son nom. Nous allons adorer ce nom, nous allons implorer ce nom, nous allons exalter ce nom merveilleux, ce nom puissant de Jésus. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Merci Seigneur. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Un jour je te verrai face à face. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ici, rien ne peut me satisfaire. Rien, Seigneur, rien. Jésus, ton amour me désaltère. On a soif de ton amour, Seigneur. Tu as dit ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Ton amour nous désaltère, Seigneur. Remplis-nous encore une fois, Seigneur Jésus. On invoque aussi ton sang précieux. Que tu nous laves à nouveau. Que tu nous purifies à nouveau, Seigneur Jésus. C'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence est précieuse pour nous, Seigneur. Nous sommes dans le meilleur endroit au monde. Oh Seigneur.
Nous ne voulons pas être dans un palace. Nous ne voulons pas être ailleurs que dans ta présence. Enveloppés dans ta gloire, Seigneur Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Seigneur, ta présence est le ciel pour moi. Tout ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur, nous refusons dans le nom précieux de Jésus maintenant même. Nous sommes ton temple, nous sommes ta demeure, dans le nom précieux de Jésus. Mazoto toerantsika. Zao tokoa tadidio zao tadidio zao zavatra anankiray zao. Andriamanitra dia tahaka ny raisitsika ohatrany hoe manana entreprise, manana immeuble be anankiray, manana gratte-ciel be anankiray. Dia eritreretony hoe fantatsika fa andadantsika io gratte-ciel io dia manomboka ianao vao miditra ao anatin'ilay enceinte, ao anatin'ilay campusn'ilay orinasa, dia tonga dia efa manana sensation hoe tout est à moi aussi. Marina zao sa tsy marina? Tout est à moi. Satria ny dadanao ny PDG an'ilay toerana iray manontolo dikan'izay na tsy hitanao ary ny dadanao dia manana finoana ianao fa tompony zavatra rehetra ihany koa tena kaikinao ohatr'izay mihitsy ny présence de Dieu. Na tsy hitanao ary izy satria Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra, dia satria ao anatinao ilay fanamasina, dia naiza toerana misy ianao dia ataovy hoe tena eto ny raiko. Amponoana ny afantaranao an'izay, amponoana ny tenenanao an'ilay gardien hoe je suis le fils du PDG. Na tsy voatery miaraka eo ilay papanao hoe tena mila montrer an'ilay carte d'identité amin'ny papa miaraka amin'ny inona ny anaran'ity le carnet de le carnet familial ty livret de famille, tsy voatery miaraka amin'izay fa tonga dia ozy izy ok ohatran'izay ianao présence de Dieu. Ianao kristianina, ianao zanak'Andriamanitra mila manana an'izany finoan-jaza zany. Dia na tsy hitanao ary toute la journée mandehandeha ianao any amin'ny zaridaina, mandehandeha ianao erak'ilay immeuble, dia izy ianao hoe je suis propriétaire aussi parce que c'est à mon père, tout appartient à mon père, l'entreprise est à mon père, l'immeuble est à mon père. Ny tany izay rehetra ho aminy an'izy an Jéhovah. Dia hozy koa Jesosy Matthieu 28 verset 18 eny jerena nomeny ray azo ony ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Dia tsy vitan'izay fa any amin'ny Romain 8 manomboka verset 15 dia zao indray voateny fa tsika moa dia natao prailova ao amin'ny Kristy. Dikan'izay zay men'Andriamanitra Kristy dia asy ho anao. Zany tena bonne nouvelle zany. Ary manino tsika manentana an'izany foana ao anatin'ny école, manentana an'izany tsika ao anatin'ny école satria misy fotoana tsika ararotin'ny Satana, tena kaikinao tahaka mbola andeha foana. Nisy tantara zay ao anatin'ny Petera voalohany ao ilay izy misy anankiray hoe tant que mbola tsy majeur ozy izy ny zanaka anankiray dia tahaka mbola miaina tahaka ny esclave. Tsy haiko raha misy mahita izy dia tenenao. Dia indray mandeha zay zanaka PDG dia nakanono izy ataontsika hoe histoire atsanga tamin'ny Madagasikara ilay izy universel ilay izy parabole universel ilay izy. Dia rehefa lasa le ray aman-dreny miainga vao maraina mandeha miasa karakara ny orinasa dia apetrany amin'ilay nono ilay izy dia le nono mampandro mampihina-tsakafo maraina atoandro hariva. Dia ny zavatra atranga le ray aman-dreny satria débordé amin'ny asa sy ny business, mampihodina ny business mba hahatonga an'ilay zanaka hiadana ao aoriana hanana héritage matanjaka tsara. Dia napetrany tamin'ny nono dia natoky ny nono izy dia mimeny vola ny nono, dia mimeny carte bancaire, dia mimeny tomobile miaraka amin'ny chauffeur, dia andana vidiana tiana no vidiana sy ny karazana. Rehefa lehibe amin'izay ilay zaza
zay vao gaga le ray aman-dreny teo ampinanakanina ndre mandeha andro atoandro dia didinany akoho dia rehefa nomena anazy ny fotopeany sy ny fehany zay hoe tena mba tena tiany zaza ny fotopeany sy ny fehany dia nandala zaza fotsy izy nenay ozy izy ny tena tsy fihinanay reto ozy izy fa ny zavatra fihinanay le lohan'le elany dia le tongony dia ny lohany dia gagabe le ray aman-dreny fa ahoana koa zany dia natsona le mpanampy dia teo voatratra aika le mpanampy mihinana ny rehetrarehetra izy no mividy ny zavatra rehetrarehetra poulet entier hoanina hitanareo le tsy mba le elatra le mba nofony akory fa le elatra kely le tsetsafina taolany fotsiny dia ny tongony dia ny lohany tsy ny tendany akory fa ny lohany fa manomboka eo amin'ny tendany le eto amin'ny sandry iny dia mifebeany hoanin'le mpanampy sy le chauffeur daholo ka efa zatra an'izay misy fotoana ny kristianina zatra ohatran'izay efa zatra an'izay hoe zay foana fahanasatana taloha dia mbola miaritra amin'izay eny so mitsy angamba le sitrapon'andriamanitra tena kakinao tsisy sitrapon'andriamanitra ohatr'izany hoe miafy efa nisy fotoantsika teto nampianarantsika fanamasina tamin'ny école de guérison hoe hitantsika tsara nisy an'le ramatoa nananjanaka vavy izy vehivavy syrophénicienne izy any marka 5 nareo mahita an'izay dia ny problème tsy problème eny problème le izy en kristianina fa ty ramatoa ty nanana fatakarana ozy izy mba sitrano no zanako dia ozy jesosy mofo tsy menany ambokely fa natokana ho an'ny zaza nanapatakarana ty ramatoa ty teto ozy izy eny ny zaza rehefa mihinana ozy izy dia misy pitiny misy potomofo milatsaka dia iny dia efa ampy ho azy dia tamin'izay dia ozy izy jesosy tsy mbola nahita finoana ohatr'izay atao amin'ny zanak'israely le finoana tena mahakasika an'andriamanitra sy indraindray lasa midesevoir an'andriamanitra lasa mahatonga an jesosy miteny hoe incrédule bande d'incrédule tena kaikinao bande d'incrédule mihitsy anao ty za mahatonga antsika mianatra ringana ny olona no tsy ny fahalalana satria nandraytsika miaina ao anatin'izay aloha le sombony kely hitako anaty baiboly hoe sombony kely dia efa mahasitra tena kaikinao ngainao syrophénicienne za zanak'andriamanitra dikan'izay rehefa makany amin'i jesosy donne-moi un pain en entier tena kaikinao mofo ray manontolo angatahany tsy fanetretena ntsony zany amin'izao fotoana zao no mangataka hoe potomofo moa jesosy ianao tsy alika ohatra izy jesosy le potony kely ozy izy tsy le potony kely mofo izy tsy menany alika fa menany zanaka le zaza le ramatona atakatra ozy izy hoe eny fa ny zanaka ao rehefa mihinana izy dia misy latsaka teny jereo indray no akaikinao jereo tsara ny masona dia tena hoe akaikinao ny tenin'andriamanitra rehetra aza atao misy latsaka tsony amen mba hatonga an'le vehivavy syrophénicienne amin'ny manaraka tsy mahita tsony izy fa tsy maintsy mivadika mihitsy ny finoany lasa tian'andriamanitra dia manaraka anao hoe tena zay koa tena tsisy latsaka tsony eny aminao fa zay koa mba te ahaka an'le mofo rainy aminao amen tehako tsika amin'andriamanitra aloha amen marina ve zany aloha ka zao ny héritagenao en entier aza mangataka sombony zany andriamanitra raha name anana name antontontanjana nany jalina tsy hoe tena tsy ampizaraina ny tonton Mikael sy any amin'ny tatitiana ntsony izy mais non raha ampy ho an'ny ray ampy ho an'ny rehetra ary zay mahafinaritra amin'andriamanitra tsisy hoe kely sy bitika zany amin'ny misy fampianarana zay me mifanay masina fa amin'ny école de prospérité le izy nomena fa tokony mitovy daholo ny saranga misy ny kristianina tsy tokony nisy kristianina mahantra sy manan-karena be zany tokony tsisy tsony zany satria mbola tafiditra daholo ny fisainana communiste sy ny capitaliste sy ny isista rehetrarehetra dia mbola indraindray izy iainan'ny kristianina dia mahatonga flop le fiainan'ny kristianina avy eo lasa mitady an'andriamanitra izy noho ny vola satria misy kristianina sasany be vola kokoa ny sasany ndray kristianina fa be vola dia ohatrany manamaivamaivana n'le fanatrehan'andriamanitra satria efa ohatrany manana ny rehetra misy zavatra tokony équilibre tokony apetraka andriamanitra zany ary amin'ny alalantsika reto dia anangana génération ohatr'izay andriamanitra amen ka zay ianao rehefa miditra amin'ny fanatrehan'andriamanitra
dia tadidio a fa ny zavatra rehetra tena hoe ny zavatra rehetra na ny anjely azy na ny anjely azy a na ny anjely dia miasa sainy mba hatonga ny fitahin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao miasa saina ana izy miandry inona moa tenendray no akaikinao inona ny asan'ny anjely inona ny asan'ny anjely inona ny asan'ny anjely ka ny asan'ny anjely tsy natao hiambina anao fotsiny fa ny asan'ny anjely na tamin'ny androny jakoba ary dia nahita rehefa natoro tao betely izy a fa ny anjely dia miaka midiny mitondra valimbavaka sy mitondra hafatra ary jesosy koa miteny jesosy koa miteny fa tamin'ny androny jakoba ohatr'izay jakoba natoro teo ambony vaka ary jakoba nanana alliance fa tsika jesosy rehefa niona tamin'ny natanael raisinoty zay a rehefa niona tamin'ny natanael dia niteneniny jesosy mihitsy ho hitanao izy ny anjely akahidina eo amiko jesosy le vato izy le pierre anguleuse misy fitena zay angulaire izy le pierre angulaire izy le vato izy le afaka ekinanao afaka ekinana ianao le taranaka jakoba ianao le taranaka israely karaha ianao la miankina amin'ny jesosy iny dia ahitan'le fitidinan'le anjely miakatra sy midina fa tsy maintsy amin'ny alalan'i jesosy amin'izay le izy tsika zany tsy mila makamy betely antsony dia hitady hoe aiza ny tena nisy an'ny betely fa ny toerana misy an'i jesosy dia misy an'izay anjely miaka midina mitondra valimbavaka sy mitondra hafatra ho antsika izay zany fa vao mahafalo antsika zany zanak'andriamanitra isa amen dao tsika hitsangana indray amerina nyvoninahitryandriamanitra tsika vazy d'argile tsangana indray tsika tsy maintsy apetraka kely aloha nareo dia atsangana dia apetraka dia atsangana tsotra ny tany am-piangonana taloha fa mba tsy hamona aminaina atsika vazy d'argile tokoa tsika herinandro lasa sady zay tena aingana amin'ny fotoana tena kaikinao hoe mila mitandrina ianao mila mitandrina mihitsy tsika zay dia herinandro sady tsika nionantsika nanaovana raha na zao tolo zao ary mahita fa ny aingana ny fotoana mila mitandrina tsara tsika satria zay ny amfantenantsika hoe le armuratsika hoeto foana sy hoeto matory sy hoeto andeha miasa sy hoeto mandehandeha vazy d'argile tsika andaotsika merina mivoninahitra an'andriamanitra betsaka ny olona nandray an' jesosy tompo amonjy fiaina manokana betsaka ny nandray réconciliation betsaka ny nandray salut betsaka ny nandray délivrance ampinoana tena kaikinao ampinoana betsaka koa ny nandray guérison mbola vao manangona ny donné rehetrarehetra amin'ny vavolombelona andaotsika merina ny voninahitra ao an'andriamanitra aza mieritreritra ny tenanao hoe raha tsy teo raha tsy mitory raha tsy nanao an'izao misaotra an'andriamanitra tsika ho an'ireo adorateur ho an'ireo tao amin'ny cœur ho an'ireo tao amin'ny ambassadeur ho an'ireo tao amin'ny technique ho an'ireo tao amin'ny fikarakarana na transport na ny inona isaoran'andriamanitra zany andaotsika merina ny voninahitra an'andriamanitra fa andriamanitra ny ao ambadika ny zavatra rehetra jesosy ho mamerina ny voninahitra ao anao zay vazy d'argile zay fa ianao fa ny masonao ny asa Tu as encore agi, Seigneur. La semaine passée, Seigneur, tu as encore agi. Tu as étendu ta main. Tu nous as libérés. Oh Seigneur, par ta grâce, tu nous as remplis de ta bonté, de ta joie. Oh Seigneur. Seigneur, maintenant, toutes les personnes que tu as
que tu as amenés aussi dans ta présence le 8 octobre, Seigneur. Maintenant, ils voient ce que nous voyons. Ils sont entrés aussi dans le royaume où nous nous retrouvons maintenant, Seigneur. Merci pour ta main. Merci pour ta main tendue. Merci pour ton dos que tu as donné à ceux qui ont frappé, oh Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, tu as pris tous nos fardeaux. Tu as porté toutes nos iniquités, nos souffrances et nos faiblesses. Avant, nous étions comme un papillon qui butine de lieu en lieu, Seigneur. Maintenant, nous sommes ancrés en ta parole, nous sommes ancrés, oh Seigneur, maintenant. Oh, ta présence, Seigneur. Oh, ta présence nous est précieuse. Oh Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint qui était et qui est encore notre capitaine, notre guide. Merci Seigneur Saint-Esprit. Nous ne sommes que tes vases, nous ne sommes que tes instruments. Oh Seigneur, nous rendrons gloire en ce saint lieu maintenant même, Seigneur. Toi seul est digne. Ton nom seul est digne d'exalter. Ton nom est seul à être glorifié. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. L'infini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as trouvé. Merci Père. Merci de m'avoir retrouvé, Seigneur. Parce qu'en butinant de foi païenne en foi chrétienne, maintenant tu nous as eus, Seigneur. Maintenant nous sommes dans ta bergerie, Seigneur Jésus. Maintenant, nous avons l'assurance et nous proclamons que tu es notre Seigneur. Tu es le seul bon berger. Merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Zodat ons uit Jesus. En ons onachterlijk zij Jesus. Et vive la gloire et l'honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire. Seigneur, tu mérites l'honneur. Je lève les mains et je bénis ton saint nom, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il y a point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comme toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais de si grands miracles. Enorian nanoniasa Jesus. Pananas tontas vava futsun zij Jesus. Leent canteras formate Jesus. Leent canteras formate Jesus. Tu mérites la gloire. Tu mérites
et l'honneur. Alléluia. J'élève mes mains, Seigneur. Pour t'adorer. Ton Tu Saint mérites nom, la gloire, Seigneur. mérite la gloire. Personne ne mérite la gloire, Seigneur. Personne ici ne mérite la gloire, Seigneur. Oui, personne. Et je lève Personne mes ne mains. mérite la gloire, Je Seigneur. lève mes mains. Ni les adorateurs, ni les musiciens, ni les chœurs, ni les techniciens, ni les ambassadeurs, ni les pasteurs ne méritent la gloire. Oh, toi seul, Seigneur Jésus, mérite la gloire. Toi, tu es le Seigneur, toi, tu es le Maître. Oh, toute la puissance qui a guéri, toute la puissance qui a délivré, toute la puissance qui a amené les hommes et les femmes, toutes les personnes qui étaient venues, Seigneur. C'est toi, c'est ta grâce qui a œuvré. Oh Seigneur. Comme toi, Seigneur, il est comme toi, car tu es grand, tu es grand miracle, il est comme toi, Seigneur, il est comparable à toi, Seigneur. Toi seul guéris, Seigneur, toi seul délivre, Seigneur, toi seul sauve, oh Seigneur Jésus. Ton Saint nom est exalté encore en ce saint lieu. Ton Saint nom est glorifié. Ton Saint nom est exalté encore et encore. Parce que ce que tu as fait dans la Bible, tu as fait la semaine dernière et tu fais encore aujourd'hui même, Seigneur. Tu délivres, tu sauves et tu guéris. Saorandriamanitra, asandrato ny tananao dia mivavah. Tena ekeo izy soir reconnaissant hoe izy irery ihany midélivrer. Tena minoana zany, izy irery ihany misauver, izy irery ihany migerir. Tena tsy misy akoatranao hoe Andriamanitra, asandrato mivavaka ao Jesosy. Ny anaranao irery ihany ny ary. Ny anaranao irery ihany ny mahavonjy. Ny anaranao irery ihany ny manafaka ao anatin'ny fatorana. Ny anaranao irery ihany ny manafaka ao anatin'ny fanangejana. Ary ny anaranao irery ihany ny azony fanasitrana. Jesosy ho tena mireconnaître izay ary miproclamer fa ianao irery ihany ny mpanjaka anay. Ianao irery ihany Jesosy. Ianao irery ihany ny navita an'ireny asa ireny. Ahoana ny mahatonga ny tongotra mitombo, ahoana ny mahatonga ny ao anaty ao sitrana, ahoana ny mahatonga ny olona izay voakejany Satana mizioga, raha tsy noho ny osotrao no mampéclater an'izany zogo zany. Ahoana ny mahatonga ny olona tafaly ao anatin'ny prison raha tsy ianao mihitsy nijoro ho avocat. Jesosy efa Nazareta, ianao zany, ianao zany, ianao zany. Ahoana ny mahatonga ny olona mibebaka sy miakeloka, mitsotra amin'ny fahotana, hoe miaino ao anatin'ny faharatsiana izy, lavitra an'Andriamanitra izy, raha tsy mifanahinao masina ny asa. Jesosy ndreky izay manolotra ny fiderana, manolotra ny dera laza. Fa ianao no manao an'izany. Tsy tanan'olombelona, tsy mifamarinana, tsy mifamasinan'olombelona, fa ianao Jesosy, ny anaranao zany Jesosy. Ka mametraka an'izany eo am-pelatananao zay, ianao ny voninahitra, ho anao ny voninahitra, ho anao ny dera mandrakizay. Amin'ny anara-merin' Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerantsika. Ara-baolina akaikinao faly mahita anao indray androany. Ny fahasoavan'Andriamanitra hoe ampy anao. Ary tena artovy ampy anao hoe. Raha ohatra tsika ka tena miaiky an'izay tokoa hoe Jesosy a. Petera ny nanambaran'izay a. Ny anaran'i Jesosy anozy izy a no mahavonjy. Any amin'ny Romana koa Paoly dia namerina hoe tsy misy rehefa miantso ny anaran'i Jesosy izy Romain 9:9 Romain 9:10 Romain 10 verset 9 sy verset 10 fa rehefa miantso ny anaran'i Jesosy isika dia ho vonjena. Tsy tonga dia voavonjy fa ho vonjena, zany hoe misy.
misy processus am'izay ataon'andriamanitra mba hatonga anao voavonjy. Amen. Misy kasika andriamanitra miasa eo amin'ny présence. Rehefa taritin'ny fanahy masina eo amin'ny présence antsika, rehefa ianao koa mitarika ny havatsika sy ny namantsika eo amin'ny présence de Dieu, dia tadidio fa mampanaiky ny fanahy masina amin'izay tsika avy eo hiasa ao anatin'ny fon'le olona mba hatonga le olona hivadika finoana, anana finoana tahaka antsika ihany koa. Zany hoe tiako lazaina dia zao, mifijoroana vavolombelona ny ianao, tena kaikanao mifijoroana vavolombelona anao, fa mitarika ny olona ao anatin'ny fibebahana tsy misy afa-tsy ny fanahy masina. Zany hoe hijeren'izay tsika vetivetika. Jean 16 verset 8. Jean 16 verset 8. Naran Jesús, en œuvre d'un Saint-Esprit, et quand il sera venu, il prouva au monde qu'il s'égare au sujet du péché. Verset 9, au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Mifanahy masina no mampiakeloko fa tsy ianao. Averintsika matetika satria misy fotoantsika satria maika. Tsara zany le ao anatintsika hoe tiatsika ho vonjena ny vadintsika na ny zanakitsika na ny ray aman-drenitsika na ny prosetsika, dia nan'izay tsika maneren'le olona hibebaka, dia lasa mahatonga le olona avy eo lasa ratsy bazy amin'ny finoanan'i Kristy. Fa ny travy tena atao dia vavaka loalika nampiasaina. Za tsy miteny hoe tsy hijoro vavolombelona, za tsy miteny hoe tsy tenitenin'Andriamanitra, fa misy fotoantsika mila mangina kely, misy fotoantsika mila mandevitra kely, tsy mampadevitra an'Andriamanitra, fa misy fotoantsika tsy mamaly. Misy fotoana zany efa fantatrao fa zavatra tsy mandeha amin'izay loatra ny zavatra tenen'le olona ohatra, dia misy fotoantsika tsy mamaly, fa rehefa hitantsika amin'izay le moment propice, eo tsika mampiditra an'le izy. Eo misy varavarana miditra dia eo tsika mampiditra an'le témoignage na mampiditra an'le ten'Andriamanitra, dia hitantsika tsara le vokatra ao anatin'izay ho voakasika amin'ny fon'le olona. Zavatra niainako zany tena kaikinao hoe ianao koa zao fa niaina an'izany. Za tena niaina an'izany mihitsy tamin'ny papako, tena niaina mihitsy satria tiako zareo hiaina marary be saiko hieritreritra an'le izy ny ray aman-dreniko feo dia ho very, ny zokiko sy ny anabaviko dia ho very. Dia plus mandefa ten'Andriamanitra plus midy le fon'le olona, fa rehefa plus le izy napetrako tamin'ny asan'ny fanahy masina dia ny révélé tamiko dia asaka ao an'ila izy. Je vais prouver à ta famille qu'il s'égare au sujet du péché. Satria nakabeazan'ny olona mieritrereta ny fanantsoina hoe péché, dia ny tena hoe antsoina hoe péché voalohany indrindra dia égal ohatra péché le izy fa fisotrotoka, fisotroana toka, fifohana sigara ohatra etsetretra. Péché reny tena kaikinao péché reny satria mamotika ny tempolin'ny fanahy masina ianao, dia péché reny zany contre Dieu. Fa ny tena péché dia io verset 9 le tapany voalohany, il prouva au monde qu'il s'égare au sujet du péché. Au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Voalohany indrindra les croire en Dieu, croire en celui qui a été envoyé. Celui qui croit en moi croit aussi en celui qui m'a envoyé aussi. Plus je vous envoie comme mon Père a envoyé. Dia izay mino anareo koa izy dia mino ahy, dia mino izay nampaniraka. Dikazay tsy maintsy miverina any amin'Andriamanitra foana zany le izy. Dia eto dia nampianaran'ny fanahy masina tao anatin'io hoe tsy anjaranao mihitsy ny mampibebaka an'le olona. Misy fotoana iny efa ntantanako anareo misy périvienne zay miara-miasa amiko indray zao, dia zavatra tsy mieritreritra tsy nitarika azy hibebaka fa nampatsahiviko azy fotsiny ny état spirituel ny taloha, nampatsahivon'ny fanahy masina foana an'i Jesosy. Nampatsahivon'ny fanahy masina ny état spirituel ny taloha zany, nisy teny nitouché anazy, dia izay dia nampibebaka azy, dia nahatonga azy tonga saina tao anatin'izy za tokoa taloha izy tany Peroa mety mamako mivavaka. Tantarako anareo vitsivitsy fotsiny zany izy ao anatin'ny segondra vitsivitsy. Misy fotoana ko nitondra tomobila nandeha niasa, dia rehefa nitondra tomobila nandeha niasa dia satria izay miaraka bus foana taloha, dia hoy izy alao ianao déposé ko any amin'ny gara dia avy eo mody. Dia ao anatin'ny tomobila ohatra antsika rehetra mandefa hira Petro antsika, dia tamin'izay hirany Jesus Culture no nandeha tao. Dia tonga izy
hira masiny zany ozy izy de io za io hira macdoel le izy ka hira macdoel le fiantsika iny le rapmi misy hoe rapmi zay le izy tadidiko sana le titre de tonga de vata mamako izy izy mianao zay zay to za zay le porte tena kaikinao zay zao porte tsy tonga zany de voaniditra tao anaty tomobily izy tonga de amenarany jesosy na tsy haiko tsy tonga zany de fa izy ihany nahitan'le izy ihany nanokatra le porte tonga de natafiditra moramora tao anatin'izay za fa nanomboka ao anatin'ny 5 minutes de tena nitomany le raha matoa de nivavaka de zao izao taritiko tsara mihitsy ianao aneo a tsy ianao niantontsika tsy maintsy hoe mitady an'andriamanitra tena mifo saina sy mifanasa rehetrarehetra hoa satria tsika tsy mahavita mamivonjy ny tenantsika satria hoe tsika tsy mahavita midelivre ny tenantsika ao anatin'ny prison satria hoe tsika tsy mahavita migerira ny tenantsika de gaga izy hoe ahoana tokoa zany satria izy lasa hitako indray nanao solomaso izy io solomasonao io vitan'i jesosy manasitrana an'io raha tianao raha mihinanao de vitan'i jesosy io de misy an'le vidéo iny moa atao anatin'ny téléphone zany le raha matona tsanga jesosy ambonin'ny fauteuil roulant de gaga izy mais c'est toi ozy izy ianao c'est moi de comment t'as fait de niherin'andriamanitra de eo indray de nanomboka nisy porte indray de mitory indray ianao misy fotoana tsy hoe isaky ny ao ampiasana akory de hoe vao mifanena amina de itory foana misy fotoana mampianatra azy satria za zany tuteur de ampianarina ohatr' zay de kaikinao zay zao le fampianarana fany masina nizaniza zany de ampianarana fany masina za en tant que pasteur rehefa mbola miasa de ampianarana fany masina miketrehanao hoe ahoana ny ampidirana tenin'andriamanitra ao anatin'ny folo le olona mety tsy ho vitanao nitarika le izy ampibebaka azy fa mifany masina manao azy avereny hoe mifanahy masina manao azy asa mifanahy masina io ao anatin'ny semeur de manomboka amy verset 5 de misy soratra mihitsy l'œuvre du Saint-Esprit satria tena œuvre du Saint-Esprit le izy ary jesosy miteny mahatsara anareo ny elako aty satria tant que mbola teo jesosy de jesosy foana nitany olona hoe jesosy foana manao an'le asa zay zany de eny ok manaraka an jesosy zay ohatr'izay mihitsy le izy de misy am'izao zay le mbola mahavoan'ny sasatsasany ndraindray hoe reo vao tsy ho pasteur de tsisy ininona mihitsy tsy mety zay tena kaikinao tsy mety zay zay nampandefasana fanahy masina mba tonga ny tsiraray avy takanao io kapohy ampaherezy izy ianao koa zay ny mahatonga antsika mianatra ao anatin'ny école fa na mandeha koa anao de mitovy tahaka ny fandehanan'i jesosy mahatsara anareo ny alako aty fa rehefa miana de alefako izy le consolateur de zay zavatra vitanareo Jean 14 verset 12 anao zavatra manino mihoatra lavitra ozy izy satria jesosy teo limité azafady limité izy Jérusalem Judée Samaria vitany fa lasa illimité izy noho ny fanahy masina amin'ny alalanao am'izay ianao am'izay le mandehandeha tany Madagasikara anao tonga daty France aty France anao tonga makany Marseille anao afaka tonga makany Lille any Lille anao makany Brest kely indray de makany Le Mans indray anao de tsy haiko zay nandehandehananao reo zay andehandehanantsika ihany keo tena kaikinao ty tongotry ty hoe mbola andeha lavitra tsofrano tongotry io tsofrano ty am Romain 10 verset manomboka verset 14 indreny ny tsarany eny tongotra satria le tongotra mandeha foana mandehandeha de lieu en lieu mandehandeha acte 10:38 mandeha jesosy de mitory manafaka manasitrana tondra famonjena manafaka manasitrana tondra famonjena manina manafaka manasitrana tondra famonjena enao manomboka zao rehefa mangy ny tokantranon'olona mangy ny tokantranony hafa tondra famonjena anao tondra fanafana anao ary tondra fanasitranana de hitan'olona hoe ny zavatra hafa tany amin'ny tonton de zavatra hafa tany amin'ny taty zany mahatonga antsika miforme zany mahatonga antsika miforme tsika eto amin'ity toeranyity tant que mbola miexiste tsika tsisy olona fotsiny hifampitsikitsika eto de hoe miainao anatin'ny joie fotsiny tsika zay ao anatin'ny présence nafinaritra ohatrany hoe olona makany amin'ny spa te relax bon je paye 200 €, fais ce que vous voulez fa je veux me relaxer me thé verveine sy concombre kely ny masoko osory argile ny azafady osory argile ny tarehako bango tsara ny voloko tovy 38 degré ny rano any amin'ny spa zany
fa mifanatrehan'andriamanitra misy transformation de l'intérieur mankaty amin'ny extérieur mba hatonga ny olona tsy hoe hoeto amin'ny sekoly fotsiny de hoe kaikinao hoe mila mitondra olona koa anao zany hoe mba hoformena takanao a zay fa ny tena tanjontsika de mba atonga ny olona ho tahaka ny jesosy rehefa ohatra ka tsy resy lazy anao de vakio a Ephésiens 4 manomboka verset 11 Ephésiens 4 manomboka verset 11 katramin'ny verset 16 fa tian'andriamanitra mihitsy ntsika ho tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe izy tsy ndao vakina mihitsy aloha le izy mora manadino manko ny olona mora manadino ane ny olona mora manadino Ephésiens 4 manomboka verset 11 katramin'ny 16 ao tsika c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes tena kaikinao ren'olo reny de don zany hoe ny apôstoly, ny prophète, ny évangéliste sy ny pasteur sy enseignant de don avy amin'andriamanitra ho an'ny église don zany don avy amin'andriamanitra zany tena dikan'izay fanomezana avy amin'andriamanitra mihitsy mba hatonga anao hiakatra amin'ny état spirituel tahaka ny Kristy mihitsy tout disciple accompli et comme son maître amin'ny teny gasy tsy tadidiko ilay verset 12 il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Misy aptitude atakina amintsika zany fa tsy vitanao rery le izy jereo indray masonao ny akaikinao jereo ny masony akaikinao zany mahatonga anao tsy maintsy formena fa tsisy olona voateraka de tonga de apta hitondra automobile tsisy olona voateraka tonga de apta hitondra entreprise fa tsy maintsy formena aloha zay indrindra miteny ary mbola ampianarina ABCDFG bla 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 de avy eo am'izay aina manamboatra izy de aina le phrase maninona ary le monde mahavita manao zany de manaiky daholo tsika mianatra an'le izy de maninona rehefa ao amin'ny spirituel tena izy a tsy mety ampianarina ny olona zay tsisy anaovana ny sitrapony tsy zay mihitsy le izy ainoneny tsara namaly azy satria ny sitrapony mbola midomine le charnel mbola midomine de hoe sabotsy hoe za fa efa lady efa mivavaka sabotsy koa mbola hivavaka indray de kaikinao hoe avy eo mifanena amin'ny fanana mipakakitahery amin'ny sisiny ery de tonga sainy allo ao ve de hoy izy za hoe ao tsara za ao foana fa ianao aizy rehefa ohatrany hoe tsika hoe indraindray le izy ohatrany hoe forsena zany le olona indraindray izy ohatrany hoe forsena nandray ohatrany hoe terena ohatrany hoe tsy maintsy terena isy problème ave zay vo hitady an'andriamanitra tena kaikinao de mbola tsisy problème de tetafan'andriamanitra za tsy miteny hoe trop tard fa mba au moins ary mba misy zany le problème koa mba tedavany olona an'andriamanitra mba tsy maninona fa misy sasany tena tsy mitady mihitsy anao anaty problème ary azay na vo ampanjaka sa iza mahafantatra ny tantara ampanjaka sa tena tsisy mahalala ve nareo io mpanjaka io a mitady ny denino an'andriamanitra en tout point mihitsy zany hoe na amin'ny matériel na amin'ny resaka physique na amin'ny resaka spirituel fa rehefa tonga teo mpanjaka io a mba hoe le verset grand zafady rehefa tonga mpanjaka io a de nivadika tamin'andriamanitra izy satria niroborobo be le tsy mystère fa le royaume de narary ny tongo sy tenina kaikinao jery indray masina mitongony fotsiny narary tongony fotsiny narary de niavonavony izy hitady an'andriamanitra de nitonga ny ary amin'ny toko hoe mety ny akikeliny fotsiny ny hoany akikely narary de iny nahafaty azy avinavim-panahy tandremo ny avinavim-panahy tandremo le orgueil et je suis roi et alors inona nahatonga anao roi teo iza nanositra anao roi teo ny profeta an'andriamanitra matoa zany profeta an'andriamanitra manjanaka ny diluile eo ambony lohana mpanjaka anankiray c'est Dieu lui-même qui le bénisse qui le oint
personnellement ny avinavo mimpanjaka asa maty izy ka tandremitsary ty avinavo mpanahy ty hoe za tsy mila ampianarina tsony voanazy mifanay masina tonga de ohatrany hoe tonga de alaiko ny laclé amposa de adonako ry ampoto ery zany zay le izy de ohatrany ahoana nieritreritry le dadana multimilliardaire tsy maintsy tezitra izy ka zavatra nitsango ty tsy teny anaran'le olona fa milliardaire ta Madagasikara de nianatra tany Angleterre ny zanany en une nuit nandany 3 millions de dollars tsy maintsy mivotony ny oron'le ray aman-dreny satria na de milliardaire izy na de millionnaire en dollars izy 3 millions de dollars en une nuit asa na ahoana nanaovany zalahy sa de lany 3 millions de dollars nakany Londres zalahy aloha de fa c'est sûr fa lany satria vila nisan'ny lafo indrindra lany de mba ohatrany ahoana koa Andriamanitra manana fa tompony zavatra rehetra izy fa tsisy zavatra tokony lany lanina amin'ny zavatra tsisy dikan'izany ka ianao koa raha ohatra ka hoe manana ny fany masina efa manana ny don de hoe tsy mila ampianarinao an'izany tsony pasteur na tsy mila an'izany tsony là navakio zavatra io fa il a fait don de ces hommes pour que ce qui appartiennent à Dieu soit rendu apte zany hoe tsy possible mihitsy ny ianao tonga ny amin'ny aptitude parfaite raha tsy mandalo am'ireo tsirairay avy ireo verset 13 ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte tena kaikinao io ary le adulte zany le stade d'adulte tsisy olona tera-baovao zany de pino ma ny akabiazany zao zay le sahana mivady tena mila formena tsara tsika tsirairay avy reto satria berabe ny olona mitaiza tena etretiny io zazakely io fiderana mahoelina kely io asa apetrao io fa voatsireny fofony ray aman-drenina de efa mikotaba izy tokony ohatran'izay mihitsy tsika reo vao misy mitrondro natao iaina anaty rano te kaikinao mitrondro natao iaina anaty rano mivory manidina tsy natao anaty kazo hoe fa natao atao aiza eny amin'ny abakabaka ao tsika ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy en présence de Dieu tokony reo vao tsy ao le présence de Dieu tokony mikikika ohatran'io zaza io teo izao mikikika kely satria nona izy ianao reo vao misy zavatra anohanana kely misy soif misy faim de la parole fin de la vérité tokony tonga ianao de micrie à Dieu fa tsy hoe je vais chercher toute seule mahaza mihevitry ny tena nao favy zany mihitsy ny eo an'Andriamanitra reto mipetra tsara hoy izy pasteur zay za de hipetraka ho balita kelin' Jesosy foana ninona ho ataon'i Jesosy ampiasain'Andriamanitra de za ho balita amin'ny foana aza mieritreritra ny tena anao fa betsaka izay namaty natsangan'izay betsaka izay malemy sy betsaka izay marasy betsaka izay olombavontsy angambana ianao mibe indrindra fa zay le fetomboan'ny firarahana ozy izy ny proverbe anomboka am'izay le chute zay satria le orgueil any satana ny tafiditra ao anatinao hoe za ty le fampialokaloko an'Andriamanitra foana za ty le instrument resaka fiderana za am'izay nefa tokony hitoetra eo amin'ny zay le Ézéchiel 28 sy Ésaïe 14 za am'izay nefa tokony hipetraka eo amin'ny trône ozy izy de lasa am'izay nikomy izy noetiny intiere tena kaikinao hienjana ane satany raha nahavitana mipiodina intiere ny armée céleste izy tena nomen'Andriamanitra puissance mihitsy ny satana fa mahadondrona azy na tsara an'Andriamanitra na tsara le satria navitany nettoyer ny ciel zay misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsisy rebelle tsony any an-danitra any zao rebelle izy paritaka eny amin'ny rivotra eny tena kaikinao miparitaka eny amin'ny rivotra eny izy de zay le mahatonga antsika tsy maintsy manao armure kasika etretretretra cuirasse etretretretra satria mitifitra anao foana izy zay ny andro piscine ary anazy tsy mety lany bala fa mitifitra izy any amin'ny sofina mitifitra izy any amin'ny maso mitifitra izy any amin'ny vava mitifitra izy any amin'ny tana ny tongotra ianao raha tsy armé de iny le maso fa mandeha any amin'ny tsizy iny le vava fa mandeha any amin'ny tsizy iny le lela fa mankany amin'ny tsizy iny le sofina fa mankany amin'ny tsizy iny le fo fa midoboka any amin'ny tsizy iny le pensée fa lasa mieritreridratsy satria nanenona le armure ny sorinao vitiny rahalia bon amin'ny heritaona indray fa istreko tsara aloha izy miala bala istreko tsara aloha izy pasteur tsisy ny te mihitsy hoe rehefa vitanao ny ady de esory ny armure tsisy zany ao amin'ny Ephésiens 6 toy isika ane à l'état d'adulte izy
à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Vakio hoe à l'état d'adulte, à un stade misy niveau, un stade où se manifeste toute la plénitude. Ianao tianao se manifester le toute la plénitude du Christ. Dia nefa ianao tsy mety ampianarina, tsy mety ho tantanana, tsy mety ho former. Dia no kaikanao inona ary ty? Mitady anao lalandrindrinina. Misy namako izay a. Satria ny mahafantatra manana connaissance. Dia isaky mipasy kilasy dia mitady double. Dia afindra école mba hatonga azy a mipasy kilasy. Tena kaikanao hoe zay tsy izy mihitsy. Zay fisainana gasy zay mila hitsahana mihitsy zay fa satanana eo ambadika izay. Dia na ny spirituel ary dia mbola te ohatra hoe hifindra école, hifindra église, hifindra bergerie fa any ako mérité place kokoa, mahazo place a fa ary amin'ny asvekel tsy mety mahazo mihitsy. Tsy azo mihitsy ianao raha ohatran'izany fisainanao. Misy ny olona za tsy teny anarana koa fa tsy hitranga eto amintsika mihitsy zany amin'ny ara-maheran'i Jesosy. Tsy ny fahatsara-peonao akory, tsy ny zotom-ponao na ny zailanao na dia hitenenako anao hoe andana mitarika. Non, tsy ny rehetra mihitsy no andeha hiakatra ambony pulpitra sy ny andeha hitarika adoration azafady. Mifona amin'izaniza mihitsy ka tsy hiova amin'izay mihitsy. Fa nahita ako tena olona mbola tsy afaka, olona mbola tsy ny fony mbola tsy libre akory. Dia asaina mitarika toy hoe mahay mihira dia tonga dia asaina mitarika louange. Non, tsy mety izany. Tafaresaka tsara mihitsy zay sy totantanjona ny resaka zavatra ohatr'izany. Misy zavatra tsy maintsy amboarina. Te hiavaka be ho ase amin'ny zavatra toa se na azy profesia se misy zavatra mila dioviny se. Ianao aza menatra no rery zany miaraka amin'ny Jesosy tena kaikinao aza menatra no rery zany. Na au niveau familial zany, au niveau ny assemblée zany mety ho vida tapoka ireo seza ireo tsy hitanareo fa tsy menatra amin'izany. Raha za manokana tazomiko mety hitomany alahelo ako. Mety seko mety andalo amin'izany koa ny groupe C fa aza matahotra an'izany mihitsy. Tazomo le prophétie, tazomo le zavatra, tazomo le maiza mijoro ambonin'le roka. Ny tempête anie tadidio ny tempête inona ny zavatra zakany? Vovoka tsy miraikitra tahaka ny vato. Inona ny zavatra zakany? Pay. Inona ny zavatra zakany? Hazo efa mahogozohozo. Fa jereo ny zavatra tena tsy zakany mihitsy vato rampy tsy metsika. Inona koa ny zavatra tsy zakany? Hazo akasia aby ireny tsy miozona satria manino mamaka tsara. Ka ny tempête spirituelle misy foana eo amin'ny fianakavian'ny ben'Andriamanitra. Fa avy aloha izay zakazaka. Misy any tafiditra eto le tempête dia lasa dia mitovy dia misy lasa le olona. Fa tsy atao akarary fo zany tena kaikinao aza marary fo amin'izany. Aza miasa saina amin'izany akory ianao. Fa aleo manadiona ao an-tsopitra matetika. Aleo le blé anamboarana farine, le blé tafiditra any an-tsopitra ny jereny. Fa aza matahotra hoe sao dia ohatra maivana ilay izy rehefa tonga eo amin'ny balance fa aleo asiana ivre ao anatiny. Tsarain'Andriamanitra amin'ny afo iny avy eo. Avabaraka eo tsika. Aleo mitandrina. Aleo mitandrina. Manomboka miantso musicien Andriamanitra dia tazoma tsara. Fa tsy hoe sendra nare ianao eo amin'ny télé dia tena nahibe le mpitendry Samuel dia ho contacteko iny mba hitarika groupe de louange. Mba eritreretiny hoe za misaina an'izany. Mba eritreretiny hoe za fomba fisaina an'izany. Mba eritreretikely hoe za fomba fisaina an'izany. Matotsika me fantatsika izy fa tsy mety. Tsy n'importe qui mahay mitendry. Satria eo amin'ny Ezekiel 18, Esaïe 14, haitsika tsara mihitsy fa Satana hienjana be amin'io zavatra io. Ka raha ohatra ka hainy io zavatra io atika an'izay mila mitandrina tsara ianao. Verika an'ilay izy teo à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste, misy stade kay mba ahafahan'le manifestation tena hoe toute la plénitude qui nous vient du Christ, zay vao miseho le izy, misy stade. Tena hoe kaikanao efa tonga amin'le stade indray ianao io. Dia raina tompo rehefa tonga aloha anao, za mbola tsy tonga. Za mbola mitady plus. Aza mieritreritra ny tenanao mihitsy za efa ohatr'izany mihitsy. Io zavatra io
be ny mandingana reo 5 ministère reo zay napetrak'andriamanitra don le izy don le izy nefa misy manao tsentsina amin'ny pasteur misy manao tsentsina enseignant misy manambany hoe tsy miexiste atsony zany apôtre sy prophète zany fa te azo voly reo hoe tandremo kristiana tandremonareo zay tera vaovao a mila mitandrinareo mila ray aman-drenonareo a mitarika anareo a aizanareo andeha selon l'esprit aizanareo miazakazaka selon l'esprit satria tsy vita mandeha fotsiny fa mila miazakazaka koa selon l'esprit mahay miaffronter an'ireo ao amin'ny Ephésiens 6 hitantsika tsara des principautés des dirigeants tsy miteny fotsiny hoe un satan dia avec plusieurs démons fa misy dirigeant be da be dia misy principauté be da be manapaka eto ambony zao tontolo zao satana misapoter an'ireo zavatra zao tena kaikinao ahoana ianao zay mianara tsara hoe verset 14 de cette manière mazava izy de cette manière nous ne serons plus de petits enfants de inona ny zavatra ataony petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. C'est le enseignement de Dieu, hein? C'est l'enseignement qui vient de Dieu. Fallait enseignement, faut m'amener, Marie. Zaoune, André, André on léger. Mistena miteny tsy fantatra ony tsy misy tsony e. Misy indray ony léger, de miverina indray aloha. Misy olona baloté ohatra zany. Tsisy prophétie tsony nao ny elaela tary fa arindra ony zao ny prophétie. Lasa indray makany aloha. Ohatrany rongatra be ny fiangonana re lasa indray aloha mba mamenao an'ilay fiangonana any fa ohatrany efa baraka fa kely le nisy anaty aloha. Tena kaikinao tsy koana tsisy olona ary. Za hijoro. Misy an'ity parabole ty fa nomeny Jesosy atsika dia aveliko matetika le izy. École de guérison tsika zao fa misy base tsy maintsy averina matetika le izy mba hahatonga anao iorona amin'ilay tenin'Andriamanitra fa tsy hankina fotsiny amin'ilay onction miasa. Ny onction izy tsika dia napetrak'Andriamanitra ao anatina olona anankiray na groupe anankiray mba ahafahan'ireo olona ireo miasa mahomby ao anatin'ilay aptitude complète amin'ilay fanasitranana ohatra zany zao androany amin'ilay fanasitranana mba hahatonga ny guérison à 100% eo amin'ilay lieu zany hoe guérison corporelle mihitsiny à 100% dia mametraka an'izay onction zay Andriamanitra ao anatin'ilay teny sy aminatin'ilay olona mba hahatonga anao andray an'ilay izy zato isan-jato. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatina école de guérison dia fandraisana le izy fandraisana le guérison tena hoe fandraisana. Eto zany tsika tsy mangataka tsony fa mandray tsika eto anatin'ny école de guérison. Fa anatin'ny école de guérison koa dia formena ianao mba handeha sy hamoa amin'izay mba hamokatra ihany keo anao amin'ny alalan'ny fametranao tanana sy amin'ny alalan'izay vavaka zay atonga anao ho ampiasain'Andriamanitra ihany keo hoe rehefa mivavaka amin'ny olona marary ianao dia sitrana le olona eo ny eo. Ao tsika petits enfants izy dia ballottés ça et là par le vent par toutes sortes de doctrines sy enseignements. Misy olona manangana doctrine pasteur koa mamorona amin'ity resaka hoe resaka hoe fametrahan-tanana ty tsy zany efa tamin'ny andron'ny apôstôly zany resaka sofle zany tsy manasitrana koa ho avy ny vavolombelona fa mbola lasa nandeha mivoaka ny ivelany angonitsika le vavolombelona rehetra tamin'ny ralia ahitantsika an'izany hoe ay tena niasa tokoa ka Andriamanitra na amin'ny sofle ary satria Jesosy mihitsy ny soufflé Jesosy mihitsy ny soufflé ao amin'ny Jean 20 verset 20-21 raisy mifany masina misy nazy consolation be da be vavolombelona ne misy tena kaikinao heninao mahatonga anao tsy misy satria anao tsy mily point c'est tout zay le izy ianao tsy mily amin'ny finoana no andraisanao zavatra avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana no andraisanao avy amin'Andriamanitra. Hébreux 11:6 amin'ny finoana tena hoe amin'ny finoana karaha mbola misy tenin'Andriamanitra ka tsisy finoana ndana mody aloha dia andany aloha vakio tsara ny tenin'Andriamanitra fa raha tonga amina sekoly tahakan'izao anao ka mino le tenin'Andriamanitra za tena mametoky anao mihitsy fahamaly anao ny fanahy masina aza miankina fotsiny amin'ilay onction. Oui ilaina le onction miasa ao anatin'ilay teny sy ao anatin'ilay mpanompon'Andriamanitra mety fametran-tanana sy vavaka ho fa misy onction zay tian'Andriamanitra amola volananao mihitsy mba ho tonga instrument anao
isotomana an'le olona le tsy mino iry ivelany ery a na ny ivelany any na ny ampiasana na izy misy ianao hoe olona narary izy a fa lasa sitrana ankehitriny no fisianao njo fahavolombelona ianao reo isan'izay rangahy zay Dominique efa tsy miara-miasa amiko izy fa efa lasa any amin'ny sud-ouest tany izy sud-est any Gap de zao nandeha bus zay aveliko le satria fahavolombelona nafinaritra le izy de tao anaty bus de teny tamiko fanay masina hoe teneny le rangahy hoe misy marary ao anaty kibony anteny fanay masina hoe misy marary ao amin'ny abdomen de nanontany anazy Dominique hoe misy zavatra marary ao amin'ny abdomen anao de mbola nanany any ana izy black salé ny zavatra nyteneniny de naveliko le izy misy zavatra marary ao amin'ny abdomen anao de tonga de boraka am'izay izy aveo wiozy izy depuis za 18 ans izy a nefa izy tam'izay efa cinquantaine tany amin'ny 50 na 52 izy efa il y a 3 ans ty tatary ty de zany hoe 18 à 52 teo de hoy izy nanapahana kely foana ozy izy nitsinaiky isa-taona satria misy maladie du Crohn angambany izy zay ohatrotry zay le izy tsy haiko mety misy mahalala le anarany fa de toute façon naran'i Jesosy mahery akakinao anaran'i Jesosy tsara kokoa zany mitahiriny anaran'i Jesosy no le anarana izy fa ohatrotran'izay izy maladie du Crohn na ohatrotry zany de tsy maintsy nitapahana foana ny tsinainy zany de afoezina de aveo izy nitoriko momba ny kely zao de nitoriko momba anaran'i Jesosy de nivavaka train miala avy mitriclé ka treo Gare du Nord 20 minutes de nizarany ten'Andriamanitra de tonga teo Gare du Nord de afaka mivavaka ho anao izaho de y a pas de problème ozy betsaka ihany zay zavatra nataoko zay ozy izy a fa zany ozy izy mivavaka monsieur recueillir any amin'ny tombe de ma mère laisse tomber eo a ao hivavaka aminao de napetrako ny tanako de tsy menatra izy de napetrako ny tanako de mivavaka anisany ataoko hoe vazany vavahako voalohany koa izy tsy narena fany izy tena kakinao tsy narena fany izy tsy nandeha nangoritika izy tsy nangodika amin'ny kibony tsy électrocuté izy tsisy an'le fombafomba évangélika le tediavin'ny olona zany hoe tsy maintsy menjera tsy maintsy mipitika amin'ny tsangam-bolo tsy haiko tsy maintsy ohatr'izay fa simple fotsiny za simple nametra tanana izy koa simple de ozy a dia amen fotsiny comme ça tu reçois amen de lasa zay nisaraka de raha teo reny tsy niteny tamiko izy hoe nisy zavatra salama atao aminy hoe nisy zavatra niova teo amin'ny fiainana fa tateo reny de veo am'izay nitantarako tamin'ny pasteur Rodolphe de izy de ozy izy pasteur Rodolphe za tsy nanana an'le fahendrena zany ozy pasteur Rodolphe tsaboy zao zavatra zao izy zao izy atao azy satria izy zany satria aty reo vao handicapé anao a de tsy miasa 5 sur 5 tsony tsy miasa 5 sur 7 tsony fa 2 jours sur 5 zany miasanao anatin'ny semaine de io fa nitsaboko tokoa fa izy aloha mila audace de aloha kakinao mila audace manao an'ity zavatra ty a zany tsy maintsy manana assurance tsara ianao fa tsy mitsabotsabo tena reny any zany miaraka avitany amin'ny fanay masina de andeha ody amin'le train ndray zay de niteneniko tsara izy ianao a fatako fa efa sitrana de zao tsara nytenen'ny pasteur Rodolphe tamiko de zao tenena aminy efa sitrana izy a fa satria miadana 2 jours kosa 3 jours izy zany tsy miasa lefa payena 2 jours fotsiny izy miasa azonareo ve le izy de miadana be izy 2 jours fotsiny miasa de te hisitraka an'izay zavatra zay de inona ny ataony mody manao marary izy azonareo le principe de tena tonga de mahery be mihitsy any teny taminy a za ianao a te hisitraka an'le 2 jours miasa fotsiny fa tsy te hiasa anao pendant le 3 jours sady paye fa ianao fa sitrana raha ohatra izy ka tsy marina zay zavatra zay tonga de nitsendroatra izy marina zany sa tsy marina tonga de tehitrika anao fa tsy misaina tsy haiko tsy hitanao hoe netahako etretraetretra fa tsy niteny izy de nitsiky fotsiny tena kakinao tratsy de aveo tateo reny nomeny ana le taratasy fa tsy hitanay intsony moa le izy depuis 18 ans ka hatramin'io le fotoana io le nametrahantanana sy ny vavahana de tsy nitapahana tsony tsinay voninahitra an' Jesosy oui lazainy fa hoe mbola tsy maty le aretina fa tsy nitapahana tsony tsinay tena kakinao efa gagnon tsika manatin'izany za tena matoky tsara mihitsy satria izy io mahatsiaro matetika de miantso ana laso rappeleko mariny fa 2 mois izy tsy niantso de tsarony foana ako nefa izy efa lasa fa tsy miara-miasa tsony de miantso ana izy de miresaka ohatran'izany fa tsy maintsy migagné 100% tsika amen neny janina vavolombelona tsara mihitsy ny tamin'ny heritaona raha tadidineny nisy raha matoa zay tsy navita ny hetsika ohatr'izao hoe sanarany tafa
dia nametrahana Sinendry Janine teo tanana dia nanontany izy 4% 2-0 100 4% izy tena mbola 10 teo zay Sinendry Janine fa vombelona izy Janine 100% au nom de Jésus dia firy dia io fa nanomboka nietsika efa rano zato isan-jato efa niany efa rany niakatra tery ambony niana tery afaka nanao tsara ohatry zao amen tena kaikinao aza manaikana tsy zato isan-jato alleloia toizantsika ilay fampianarana dia jereo ane ny olona zany ny enfant zany mila miala amin'le état d'enfance ianao fa ny état d'enfance dia mbola baloté ça et là dia nisyn'izao paraboly zao ndray mety Jesosy antsika hoe ianao rehefa hitanao ny toerana anankiray hoe lonaka maniry tsara le rozinao dia aza esorina intsony tadidinareo ny paraboly iny ny rozy sika ataontsika mihitsy hoe rose gasy satria matetika reo hoe rose gasy dia rose ratsy zay grave mihitsy koa ty gasy ty ndray rehefa hoe misy zavatra gasy zay filma gasy dia tonga dia hoe filma nofa zay inona koa hoe gasy ara-malagasy dia ratsy koa vita gasy dia ohatra ny hoe ratsy foana fa mialalanao io ny zavatra ho tsara am'izay hoe vita gasy dia tsara am'izay école de prospérité zany na ianarinao mba zavatra tsara am'izay ohatra hoe chocolat robin vita gasy tiako vita gasy fa tsy hoe vita gasy hita mihitsy hoe vita gasy hita mihitsy hoe vita sinoa vao alika ratsy iny alika gasy io nefa ny coton de Tuléar anisan'ny alika tsara indrindra raha-tany atao hoe coton de Tuléar izy fa tsy coton de gasy sia malagasy azo ndraiky am'izy misy zavatra fotom-pisainana tokony miala dia ny zaza dia afindrafindra ohatr'izay foana baloté ohatr'izay foana amin'ny resaka enseignement nefa rany ianao dia tsy manana assurance atsony ianao hoe inona marina le tian'Andriamanitra tenenina ao anatin'ity raha anatin'ny guérison zao ohatra resaka momba ny guérison resaka momba ny rosy sika teo efa fantatrao fa ao anatin'ny terrain tsara ianao lonaka momba ny guérison hoe manana assurance hoe Ésaïe 50 verset 6 tena Jesosy mihitsy nanolotra ny doany j'ai donné mon dos izy tsy niteny hoe tonga dia nirovitana ny akanjony dia nidaroana izy fa tena j'ai donné mon dos satria ny garde du corps rehetra ndreo anjely rehetra efa namoaka ny sabatra fa niteny hoe stop fa tsitra n'ireo olona ireo ratsy manaiky an'izay kapoka zay satria Satana tia an'izay violence tia an'izay souffrance tia an'izay douleur zay tena kaikinao tia ny Satana zay zavatra zay tian'izay zavatra zay dia tian'izay zavatra zay hiaretan'le mpamonjy anao dia ny batainy Jesosy le souffrance sy ny diakapoka le souffrance sy ny douleur efa batainy le meurtrissure ozy izy pas ces meurtrissures nous sommes guéris vous êtes guéris dans le nom de Jésus vous êtes guéris reto vavolombelona ny resaka fanasitrano na niakabeazantsika ireo na azo daholo azo koa taty aminaran'i Jesosy mino fotsiny fandraisantsika zao fandraisana zay zavatra nisorona teo aminao averin'Andriamanitra izy ao anatin'ny taona ny gaga dia gaga tsika taty anatin'ny fotoana ahatonga antsika stupéfait sy ébahi mino mametrako anao ny tenanao amin'ny tanana ninona zavatra nisorony Satana teo amin'ny fiainako non vaverina zany aminaran'i Jesosy provoqueo le izy proclameo le izy aty ianao mila n'izay tova nisorony Satana averin'Andriamanitra izy satria ilaina le izy amen esory ao anatin'ny fisainana amin'izay zay zavatra zay efa anjaranao zany zay efa nomenanao zay ao anatin'le tanylonaka tsara le rozinao dia mbola isy ilaza indray anao rapitra hoe Jesosy tsy manasitra an'izany nefa le verset efa nomenanao enao zany le verset anao le rozinao efa ao anatin'ny tanylonaka tsara Ésaïe 50 verset 6 Ésaïe 53 verset 4 à 5 efa tena misoratra ao anatin'ny fisainanao ao anatin'ny téléphone portable anao ao anatin'ny tsaiko nataonao autocollant varavara fa ndray mandeha ony zay le mbola le enfant nisy ny teny hoe no le peratsy pasterany eny na tonga an'iny dia iny koa dia tena mety zay marina angamba le izy io zao dia misy volamena indray zao ny tanako io tena kaikinao efa tsy fahagagana be tsony le izy amitsika efa rotontonta fa tany ny volony nisy tamin'ny heriny
tena kaikanao hoe azany nataon'andriamanitra anao a dia mbola tsy ino any ianao paety a menaka inona tsy efa nisy tamintsika zany nisony hoe siny tena kaikanao siny fa izy ohatry hoe ohatrany tsisy tamin'ity sabotsy ty tsy eo angamba mifanahy masina misy fotopisainana zay tena zany fotopisainana enfant za dia fa tian'andriamanitra ianao any am'le stade où se manifeste toute la plénitude ara gaga tamin'iny a oui bien sûr alohan'ny niakatra teo a vita ny tanako mba nijery koa hoe aiza le izy androany fasa raha nysindre marke tamin'ny zany jery ohatrao dia hitaty lehibe no miteny ino taty koa nisy volamena ohatrany nasiny pastera poudre volamena angao ny tanana dia nitahitseto taty sylvie azay fotsiny teto amin'ny androny teto satria kapohako ohatr'izao izy nanaovana délivrance dia misy ohatry mivovoka mihitsy dia teto nahita taty colompotsy ohatsy eo a nahita tsara mihitsy teto nangirana be ny androny satria misy dia asia teo kaiky teo ia io moa efa feno za tena za dia miteny anareo a ny groupe tanjona tena hoe tsotroy ambavaka tena miteny anareo tsotroy ambavaka za tena tsoroko fa raha mpidera da torija rija rasolda be da torija koa pisy amen pisy dia tonton tanjo zany dia tonton joseph tena ampiasain'andriamanitra resaka fidera hoe tombavaka mba tsy hiviry fa ipasteur andry eny misy groupe koa ampiasain'andriamanitra fa zavo aloha tena mitenareo mba aposy atsika zareo en plus kokoa am'ireo zavatra reo fiaraha miasa tsy hoe ande hitady ianao reo avoa to tsisy eto androany izy ty mifanahy masitra io reto izy ty io laisse-le Kisy ny tlaka ay ve pisy tahin jesosy fa tsisy problème ry izy ndeny tahin jesosy done zay le izy amen zao misy stady tena hoe misy stady mila ialana misy stade na enfance mila mankany amin'ny adolescence hitady adolescence mankaizy mankany amin'ny stade na adulte am'izay ary ianao te se manifester nefa ianao mbola zazy tena kaikanao inona ary ty mitaindero ary tsy afaka ianao tsy mahay mifahafarery tsy maintsy mbola miantso amin'ny pastera misy fotoana ohatrany Joshua fini misy manao an'izany fini pastera eny pastera ro ok fa misy kosa aloha fa état d'adulte teakotsika ny Jesosy misy kosa état d'adulte fa rehefa tonga état d'adulte aza fiainan'ny adolescence indray ny adolescence rebelle crise de la quarantaine inona indray le rebelle za fe maefa tonga otrao ihany dia ohatr'izany traité ny pastera ana mbola misy crise d'adolescence zany entre adulte afaka mise discuter ny adolescent tonga di voatenenina kely misy lasa mise disputer fa tsy mise discuter ohatr'izany ny adolescent sy tadidiko mihitsy tamin'za adolescent za tsy mitena taminareo fa tamin'za adolescent na miantso ana fotsiny ary ny papako tomia inona ndray mbola javinareo e tsy miteny akory izy dia mahafantambola izy hoe crise d'adolescence de hoe ok ndana hoe mba ataovy ty zavatra ty fa tsy hitanareo hoe za fa manao tonga dia tezitra am'zao tsisy dikany eo nefa je lui dois obéissance ianao mila obéissant anao amin'ny ray aman-dreninao amen anareo zaza soyez obéissant de cette manière ozy isika teo a
mba tsy atopotopontsontsika. À la merci d'homme habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Verset 15. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Misy fitombona. Aza mitsahatra mitombo zany mihitsy ve to. Aza mitsahatra. Verset 16. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Ianao te hitombo, nefa ianao jereo aiza ozy izy mitirer en croissance tsika. Ao amin'ny Kristy ianao no mitirer en croissance. Ao amin'le tena ianao mitirer en croissance. Lasa hoe psaume 1 rehefa mamaky ny psaume 1 nareo dia hitanareo tsara mihitsy fa le azo dia migrandir satria izy aiza mitoetra eo amoron'le rano izy. Efa tsara toerana le azo dia mba eritreretany hoe matsisitsaina agriculteur anankiray esorony teo dia ataony any amin'ny désert. Izy le azo hoe maty aty dia maty dia gaga le olona aveo fa maninona ary ty tsy naniry mihitsy nefa tarizina niry be. Tanareo hoe madondrona le olona. Azonareo le madondrona le olona. Azonareo hoe le rose le tany amin'ny tany lonaka teo tanytsika maty teo. Dio za teo hoe amin'ny psaume 1 misy hoe rano eny amoron'ny azo maniry eny amoron'ny renirano izy dia maniry dia mamoaka voa foana izy misy fruit foana. Dia ho an'ny olona tsisy saina satria na re onono izy ary indrahoana any amin'ny désert hoana maniry kokoa dia nesorony teo ilay izy dia nafidiriny eny amin'ny désert tonga dia maty le azo. Beta be amin'ny finoana kristianina maty ohatr'izany izy faly masina satria tsy mitady any amin'izay tsy mitady amin'izay ilan'Andriamanitra azy sy mitoetra amin'izay ilan'Andriamanitra azy izy fa amin'izay ilan'ny nofony sy izay tediaviny. Dia rehefa vao tsy hitan'ilay izy dia lasa izy mandeha ohatr'izay mihitsy ilay izy au fait. Misy ny olona efa mba mitsoka ihany tamin'ilay rano, efa mba nanomboka ny velona, nanomboka ny nahazo aina, nanomboka misitraka an'ilay santé divine. Lasa izy miala miverina ilay aretina avy eo dia inona hozy izy nareo tsy sitrana akory akay tena kaikinao hoe nanasitran'Andriamanitra. Nanasitran'Andriamanitra fa misy fotoana ny olona anankiray rattacheny amina ministère amin'ny alalana guérison, amin'ny alalana résolution na problème. Eritrereto hoe izay zavatra izay dia jereo anaty baiboly. Jereo anaty baiboly. Inona hozy izy nareo tiany Jesosy tenena amin'ilay hoe mandehala dia aza manoditsoa satria ianao efa rattaché amin'ny royaume amin'izay. Fa raha mbola rattaché amin'ny hafa ianao dia manino mandehana fa mandehana sitrana dia mandehana fa aza manoditsoa satria ilay izy aveo mety mbola possible tafaverina. Possible tafaverina ilay satria izao. Hozy izy indray Jesosy raha nisy olona hozy izy anankiray olona nyroahana dia voly ka tsy tonga dia misy tompony misy mba jereo izay versezay azafady azonareo an-tsaina ilay izy ka raha tsy tonga dia misy tompontrano aveo tonga ao anatiny dia manina ilay dia voly makafito izy miverina izy aveo dia ny tanan'iny olona iny izy ratsy lavitra noho ny tamboalohany ratsy n'olona dia voly ray toetra tao anatiny zany satria lasa izy aveo ka tsy mbola misy fanamasina tonga dia tonga satana aveo miaraka amin'ny 7 mercenaires 7 mercenaires oui 7 mercenaires dia potika sy rava firy le verset comme on a c'est verset 16 azafady. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion azafady, et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Tena eritrereto tsara io zavatra. Aiza le verset Lucas 11 verset 26. Lucas 11 manomboka verset 24. Lucas 11 manomboka verset 24. Ao tsika. Luc 11 verset 24. Matoka fa nareo amin'ny vidéo sy amin'ny audio dia mahare tsara ihany koa. Ao tsika. Verset 24. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Il n'en trouve pas. Alors il se dit, il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Verset 25.
Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Verset 26, alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Amen. Aussi. azonareo zay izy jereo tsara izy avy ny accusendry avy ny accusendry fariseo sy ny sadiseo a jesosy teto Oui, Belzéboub n'androanao devoly. Io le izy. Et en verset 14, nareo mahita izy. Un jour, Jésus chassait un démon, ça parle, qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule était émerveillée, stupéfaite, ébahie. Io am'zay nazavain'i Jesosy an'le izy hoe lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là, zany hoe voaroaka le izy, voaroaka le fanahy maloto. Avy eo a miodiody ihany io, zay le mirode satana mitady zay harapana. De io fa nahita harapany ihany izy satria tsy nandray an' Jesosy le olona. Raha isonoto mihitsy ty zavatra ty a. Be da be ny olona mahazo fanasitranana, be da be ny olona mandray solution, be da be ny olona mandray bénédiction, fa tsy mandray an' Jesosy. De maninona avy eo? Misy ruine manaraka an'le izy. Ny problème satria io le izy hitan'ny satana le izy, il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Satria maninona? Verset 25, il y retourne donc et la retrouve balayée et mise en ordre. Izy mibalayé an'le izy ke iza nanao mise en ordre an'le izy tenena kaikinao fanamasina. Fanamasina zany efa nanao ordre, efa nandamina, efa nanangana an'le tempolo tao anatinao izy. Fa ny problème tsy ninvitenao izy, fa nataonao ohatrany solafa. Mandany ty bala eo, natsoinao ny raha an Kristy, de arainao le raha an Kristy de ohatran'izay mihitsiny amafana maloto fotsiny. Luc 11 verset 25. De ohatra zany, de atao ohatr'izay fotsiny, alaina le raha de afafa, alaina ny fanamasina antsona ny anjely, ndana fa fao kely ndray. Atao ohatry mipiasa, de avy eo vita e, rondroana am'izay. Taona sisy le satana teto. Il la trouve balayée, mise en ordre. Inona ny atao? De antso akama, nadio ndray ato. Tsisy tompony. Tanareo ny trano. Le misy squatter regny. Tsy blague ty fa eo anoloan'ny Élysée, mba mahagaga koa zany. Eo anoloan'ny Élysée nisy trano anankiray tsy haiko il y a 2 ans mety tadidinareo. Immeuble anankiray squatter fotsiny ka tao anatiny nefa eo an devant ny Élysée. Fa taty aoriana le izy voatratrany zareo hoe aiky olona misquat fotsiny ao anatin'le izy. Zany hoe olona clodo fotsiny miditra sy mivoaka ao anatin'izy. De inona moa ny ataon'ny clodo? Etsy izy matory, etsy izy mahandro hanina, etsy izy mipipi, etsy izy mikaka. De eo ampovoany izy mifoka sy misotro. Zany ohatr'izay squatter. Ils s'en foutent parce que c'est pas à lui. De ohatr'izay ny ataon'ny satana. Zay ny ataon'ny satana. Tsy anazy io. Satria tempolon'ny fanahy masina ianao tokony amin'ny fanahy masina. De tsy rarahany io tena kaikinao zay satana zay. Jereo efa nahita balay azy izy, efa nahita mise en ordre atao anatin'le trano izy. Raha ohatra izy ka olo tsara de faly izy hoe migalabona. Fa ny zavatra nataony lasa izy naka. Encore plus méchant que lui, ils les ramènent avec lui, ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Ça en est, taloha izy efa contraire amin'ny balayé iny, sale, contraire à mise en ordre iny, en désordre. Mbola pire ozy izy, zany hoe tena potika. Jean 10:10 nefany. Satana de tsy tonga raha tsy angalatra, andrava, amotika. Hitadidio tsara zany satana reo vao tsy mity mivaravarana de misy tompony tranonao mifonao, mipense anao reo vao tsy any Jesosy de tadidio fa mbola hoavy ndray satana ary miaraka amin'ny 7 autres ozy izy de andrava de amotika. Satana tsy hanao mise en ordre zany.
ary izy tsy hamafa mihitsiny ohatrany squatter raha tsy mahafantatra ny squatter anao a ndana mitape kely Google avec image na vidéo hoe immeuble squatté fahitanao fa sady mahita popo anao mahita pipi anao mahita popote anao miaraka eo daholo sady mihinana izy mipopo pipi zany ny fanao squatter tsy raha io rindrina fotsy be eo vao maivy mazava tsara ty amin'ny alina asiny kitay raha alina dia mainty be eo ison fo zany squatter ianao zao mahita rindrina fotsy ka tandremo a tandremo fa sao dia mahafaty dadabe aza mandaka rindrina fa mamaty dadabe mahinara tonga dia tenenina fotsiny mandoto trano fa manozona ny dadabe eo vao ma ilay zaza raha sendra tsy tiny le dadabe teniteny foana tenena kaikinao hoe tandremo koa ty fomba fitenena ty ohatry zany le izy io mazava be mihitsiny les conditions de cet homme est pire qu'avant ndao tsika hitsangana aloha dia andao manangatanana amin'i Jesosy dia ninninona fana amin'ny squatter na ny squatter tao amin'ny fisaina na tao amin'ny fo tany amin'ny maso roatsika auto délivrance indray roa ray masina amin'ny aramaherin' Jesosy ray sinay ery sy fahefana amin'ny aramaherin' Jesosy ireo devoly ireo esprit impur zay squatter tao amin'ny fisainako squatter tao amin'ny foko tao amin'ny décision ako roako atoeriko amin'ny aramaherin' Jesosy zay lien rehetra tapatapahako eo amin'ny fiainana tsirairay avy eto amin'ny anaramaherin' Jesosy efa Nazaretra zay mibloqué ny joie zay mibloqué ny fifatohako zay mibloqué ny prièrako manodidy ny satana amin'ny anaramaherin' Jesosy fanamasinao raisiko anao fanamasinao fona aminao fa tsy mpanompoko anao fona aminao fanamasinao fa nataonao anao masiko natao anao molotro nataonao anao tempolinao masiko natao anao foko fanamasinao nataonao anao mitanako fa tsy natao angalatsy tsy natao anao foana mitombo tsy natao hitondra any amin'ny fahaverezana fa hitondra olona any amin'ny fahazavana miala avy any amin'ny fahamazinana Jesosy malalo hoe anao mpamonjoko ianao mitompoko anao mifona aminao fa reo fanamaloto rehetra dia toeriko satana sy ny asany dia toeriko mba tsy hanjaka eo amin'ny fiainako tsony amin'ny anaramaherin' Jesosy amen azo toerantsika ao tsika reo vao miresaka guérison tsika piaza mieritreritra lavitra mihitsy hoe higerira momba ny arabolako Andriamanitra tena kaikinao guérison vatana Andriamanitra rehefa nahary ny olona jereo any amin'ny Genèse 2 dia ohatran'izao ny fomba nanaovan'Andriamanitra ny olona ao amin'ny Genèse 1 izy projet ao amin'ny 2 izy tena nataony tsara mihitsy ohatran'izao ny nanaovany anazy verset 7 Genèse 2 verset 7 narran Jesús l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant amen tamin'ny alalan'ny argile no volavolainy ianao io tena hoe argile kay zany dia rehefa ny scientifique donné scientifique ty si sodo c'est un seau d'argile nanamboarana ny olombelona tena argile io mihitsy tena l'argile la terre mihitsy les boueuses io mihitsy si sodo dia un seau de bonne terre d'argile dia zao mba vao mahafaly ao anatin'io zavatra io ianao zany rehefa ao anatiny hoe rehefa miresaka guérison anao dia manana eritreritra ianao hoe zaka i zany no volavolain'Andriamanitra zay araka ny tarehany sy ny araky ny endrany tika zany tena poussière za aloha tena nanao famadihana taloha iza koa nanao taloha nanao daholo iza mbola manao zao aza manao tsony za tena nanao mihitsy taloha dia tena nahita mihitsy mivovopaty fa tena mitovy le izy tena mitovy le izy dia mametra tamin'izany nametra-panontaniana eo tokoa le mahakentrana antsika olombelona ndraindray samy mahaizy samy mahita daholo na scientifique ary
I koa vidéo hitako misy mannequin anankiray zay maty blonde tsara lava mantsy tian'ny olona rehetra ty afan'ny olona rehetra maty le olona de le olona koa zany tena le site zay koa site morbide be koa le izy nijerena tamin'izany andro zany de mifilmena mihitsy le azafady mety maharikoriko le izy fa mba hahatonga sainatsika mihitsy zany hoe tia nofo ty zavatra tsy maintsy potika soit io lasa glorieux rehefa miaraka amin'ny Jesosy lasa glorieux zay izy any amin'ny Corinthiens misy zay soit io lasa pourri tsy maintsy pourri levona de zao filmena tao amin'ny morgue le corps-n'le mannequin io mandra tonga ny tena pourri tena pourri arak'izay eritreretinareo tena nitsiny taolana sisy amina moi zany tena vela teo fa tena sady ratsy marikoriko de lasa amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny tena hitanao am'izay avy eo hoe aika ty zavatra tika raha vao tsisy ainaka tika de potika miainaka no mitazona nyty ohatran'izao miainao mitazona an'io avaiza le aina nefa le aina tsy vitan'le sang fotsiny ny ao amin'ny Lévitique 8 nareo mahita an'izany tsy vitany hoe sang fa le aina le souffle de Dieu mihitsy ka mandeha miaka-midina ao anatinao miodina any anatintsika tsirairay avy any zany mahatonga antsika reconnaissant en Jesosy sy amin'ity vatany ity nangeza anao na kely isaoran'i Jesosy aza monsieur plaindre tsony isaory Jesosy na fohy ianao na lava aza monsieur plaindre fa Jesosy ka nahary ianao aza mametsiny an Jesosy hoe nioriko maninona nataony ohatr'izao maninona lavakoroko tafiditra posy maninona na fisaka maninona zao nianina tsara be anao misy manao zany le nany tongo zay reo misy sainan'olombelona ndraindray lasa mametsiny an'Andriamanitra tsika ao anatin'izany maninona zao mivolony sinoa mitsotra be ny anay ngita ny sinoa ndray maninona zao mivolona mitsotra be zay teo ngita samy manao an'izy ny sasany mifotsy teo mainty a midanikandro mihitsy mandritry ny eteramantolo mba ho mainty indray miositra mba ho fotsy tsy mety faly mihitsy ny desert mahita tenenina foana mahita mampime mihitsy ny olombelona ka zany passion désir charnel daholo zany miverina any am'le chair teo a de tia nofo ty a tamin'le mannequin zay tena tonga sainao zany oay tena rehefa tsisy aina tokoa kay zany de aika zavatra tena tsisy dika le sipamanja be hitanao any amin'ny afisy manao ohatr'izao izy mandeha any amin'ny podium rehefa maty kay a de io mihitsana iny fa nihitsana le volo hitanay daholo zany izy atao time lapse moa fanaovana zao azy de na quelques mois de en quelques minutes de vita manja be izy miboritana izy manja be eo ambony le truc any morgue iny en quelques minutes po vita tsisy raisiny mameno so rano maloto feno so ade so feno rano maloto milahatra eo ambany eo marikoriko inona nifikirana am'ty tena bekaro inona nifikirana am'ty zany hoe kory tsy miteny hoe aza sasana aza mangona mivolo aza manala volo aza miaratra aza mibrosnify a mila misasa mila mandro mila propre ino miarakanjo tsara fa kosa tsy mahazo mifikitra am'ty zavatra ty sy zay désiranyty zavatra ty de natao am'le lesina fa mamarina fotoantsika manko hitatsika eo zany verset 7 io a fa Dieu a façonné l'homme avec de l'argile fa le souffle de Dieu natonga azy lasa être vivant lasa natonga azy être vivant ny être vivant ankoatran'ny olombelona de aitsika fa tonga de vitany hoe misy biby misy omby misy etsetretsetretra fa ny olona kosa tena mivolavolaina eo kakinao zay de efa tokony isaoranao an'Andriamanitra satria mivolavolaina araky ny endriny sy araky ny tarehantsika de zao no zavatra mahafinaritra ao amin'ny Genèse 1:28 nefany Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez. Rendez-vous en maître et dominez. Eo fotsiny nalaiko am'le izy. Ianao zany de afaka maître ny tany tsy afaka midomina ny tany. Ninona zany zavatra mitranga ao anatin'ity nofo ty satria vita ny tany ty afaka baikoinao. Tena kakanao afaka baikoina. Zavatra efa niainana ny zavatra tenenina. Tsy mitory zavatra tsy niainana lasa tsy mety le izy lasa mitary baty vilambava ozy izy fomba fiteny gasy zay mba tsara
raha misy zavatra tsy mety zany ao anatin'ity vatako ity kanefa za manana ny autorité za manana ny fanahy masina inona zavatra tokony ataoko ino zavatra tokony ataonao micommande ekaikanao anananao le autorité hoe de commandio hiala commandio hiala ninona zay tsy hitrapon'Andriamanitra atao amiko voaka any amin'ny fivoahana aminaran'i Jesosy manao an'izany tompoko fa tsy hoe tsy manao an'izany fa komaly a naiky ny tafian'ny satana le ny tena nitafiany mihitsy tsy haiko tao pendant toute la journée tsy naneny fa alina narary vatako hatrany tapilokatra ny paladie narary miodina marary tsy mety matory vavaka ny natao a commande natao a maraina ny andro oui bien sûr alena fandrina lena kotra tanteraka fa mivoaka ny aretina ndray mikakinao mivoaka ny aretina mila mpahafantarinao an'ity vatany ity izy maître de mikakinao za maître anako ny autorité nomena ny autorité de mba fantatrareo rehefa mametra tanana marary mino de misy ainy misy hery makany am'le olona marary récipient marary de fenonao aina le récipient de midéborde de mivoaka daholo zay impureté aminaran'i Jesosy amen ao tsika mivoaka le impureté no le puissance an'le fiainana ao anatiko sy ao anatinao de rehefa mametra tanana ianao a de mitsoka izy miala izy amen ao tsika manomboka izao de efa taro sy tadidio a fa ianao manana autorité amin'ny tany rehefa manana ny autorité anao amin'ny tany a zay le izy teo a rendez-vous en maître za maître an'ity tany ity amen maître an'ity tany teny hoe za maître an'ity tany ity manaiky anahitra ny tapindokatra ny paladie am'izay hoe de teny hoe ndamasy marary rasofina marary baikoy tu vas te mettre en parallèle avec la parole de Dieu hoe rehefa zay marary aminareo aigna atao exercice na sofina marary na fona tsy haiko je suis maître de toi tu m'écoutes j'ai reçu l'ordre j'ai reçu l'autorité je te commande de te mettre en ordre avec la parole de Dieu obéis maintenant oui amen mets-toi en marche raha tanana marary mets-toi en marche fatarareo ty kodiko ty zao nisy votsiroko favolombelona amen ty kodiko ty a tratrany déchirure efa tamin'ny zananao basket efa ela be tsy nanao basket de vao miverina hoe nanao sport de tsy mahazaka ninina mihitsy ny tanako fa marary de za mametra tanana marary sitrana le olona za mametra tanana amin'ny tenako tsy nety sitrana le izy de eo anao raha kely fonoana tsy metra tanana ny olona aloha raha tsy sitrana tena kakinao tondra soapoly za metra tanana foana mandra-pahitako ny fanasitrana na metrahako nosorana agile inona tsy efa nataoko an'ity hitanizy menada zany fa zao tena miteninareo mahazaka ny tsy zakany tsara mihitsy ary tsisy marary tsony nanomboka ny tiken'le izy tato anatiko misy lamivavy le nijoroko vavolombelona taminareo tamin'ny mois de mai sa mois de juin nijoro vavolombelona an'izay raha tadidinareo hoe tany am-pikotranana de nahitan'le ramatoa nanao coudière nareo coudière de teniko izy fa manino de niteny hoe zaho izy mamafa n'ity trano ngeza be ty a de nefa le tsy balefa ino naty aspirateur le aspirateur ozy izy ambany kely de sady masefatra be de marary ny tanako de tonga de naraiko ny tanako de mivavavy de nahinitra taminaran'ny Jesosy de mizy ary faly be de nanomboka tamin'izay antike hoe le ramatoa hoe sitrana za koa sitrana de mibaikoko na de nanomboka tamin'izay fa nanomboka reko le fanasitrana fa androany zafady hijoroko vavolombelona aminao fa tena sitrana zato isan'izany raha ny aretina nitranga tamiko ane jeroko anareo anatin'ny 5 minutes tena fa nandraman'ny satana daholo mba eritretanareo a hatramin'ny pesta rehefa nisy tamin'ako zao tsy za mivetra ary tsy za mihitsy ary tsy ho za mihitsy amen fa nisy ankizy namana zay mipetraka tany Isotry de tamin'izay nisy épidémie ana pesta tany Isotry de za mipetraka eo akaikiny de za tsy malala tamin'ny mbola tsisy an'izany autorité tsy fantako zany momba an'izany tamin'izany de voany zany peste zany any tesitra tamin'izay za manala baraky le bandy ty
satria in'olona fantatry ny olona eraky ny tanàna hoe vompesitra tamin'izay n'olo le zalahy io avy eo izy tsy hita en quarantaine zahako afa-baraka teo ohatrany hoe ohatrany hoe zahako nitondran'le peste inona koa nefa tratra migraine sinusite choléra koa mbola tsisatako tsikongonia eo anjoroko avombelonanareo sitrana tamin'ny fidéran any amin'ny toerana tsy tokony tenenina koa fa nisy rein no sotroana toka poumon fifohana ny zavatra rehetra vavony efa naiky tapaka tsinay tsy tapaka tsinay le minene azaza miteniteny an'izay tsony koa hoe tapaka tsinaiky rehetra metra tanany eo indray zay vao hoe tsy maintsy misy tsinay aza miteniteny an'ireny reny zavatra tsy fiteny reny morderie re mahazo amiko raha ao anaty SVKL MDR morderie reny je suis vivant en riant hoe amen inona koa tongotra tapaka tsy haiko efa nandramandramany daholo fa tsy maharesika da matoa mijoro za zao tena fatina tsangana mihitsy fatina tsangana mihitsy de toute façon rehefa maty tamin'ny 18 mars 2004 de verina tsara somatsara vavolombelona zao tsika hitsangana marana amin'ny fotoana zao tsika hisaotra an'Andriamanitra saorantsika an'Andriamanitra dia zao matoty izatika hivelona oatra zao dia misy aina atao anatiko ary zao vao mafaly Jean 10:10 psaume 107 verset 20 no aina ho an'izay mahazo azy ny tena 10 proverbe 4 verset 20-23 aina ho an'izay mahazo azy ny tena ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra aina ho anany tena fahasalamana ho any tena psaume 107 verset 20 nandefa ny tenin'Andriamanitra hanasitrana azy sy hanafaka azy amin'izay lavaka ny anjerany psaume 103 verset 3 ny tenin'Andriamanitra ny manasitrana ny aretina rehetra zany zao tany lonaka daholo zany afaka hijoroanao zany Ésaïe 53 verset 4-5 par ses meurtrissures je suis guéri 1 Pierre 2:24 vous êtes guéris par la parole de Dieu par les meurtrissures de Jésus dikan'izay dia zao fahafantaranao an'izay teny zay tsy ninonao an'izay teny zay 1 Pierre 2:24 iainanao an'izay teny zay dia mahatonga an'le aina en abondance aminao zao izy tonga ny fiainana ary fiainana be da be tena kaikinao vie en abondance en moi de la tête aux pieds amen vie en abondance mety tsy marary daholo tsika eto fa zay le ozy tsika misy ny maintenance dans la vie divine dans la santé divine isaoran'Andriamanitra ao anatin'ny vavakintsika isaoran'Andriamanitra nitsanganony tananao preuve d'adoration ny fananganan-tanana preuve ohatrany tsy hoe manangan-tanana misy manambabasy fa manangan-tanana miexalten'Andriamanitra tsika misaotra an'Andriamanitra tsika hoe ta grâce me suffit raha eo misaotra sy makasitraka anao zay fa mbola mahatonga nofonay mijoro takan'izao dia no ny aina no ny aina be da be betsaka ny tafiansa tananay tamin'ny aretina hatrany tampindoka hatrany paradis fa mbola mijoro zay ankehitriny no ny vie divine zay nyraisinay no ny guérison divine zay nyraisinay tamin'ny alalan'ny meurtrissure anao Jesosy matoky zay androany satria ao anatin'ny vie divine ao anatin'ny volonté parfaite de Dieu fa ianao ihany mitazona anay ao anatin'izany perfection zany ao anatin'izany hoe vie irrépréhensible zany anatin'izany santé zany dia te hametra tanana marazy tompo te ho sitran'izay reto ny tananay atolotray ho anao sandratray anao ampiasao instrument ampelantananao mba hizaran'izany fiainan'izany ho an'ireo tany satria menao anaiky ny fanapahana menao anaiky ny fanapahana sy hanapaka amin'ny tany rehetra ka nofonaiky zay namboarina tamin'ny tany afaka manapaka kay zay ka ninninona amin'ny anara-maherin'i Jesosy zay aretina rehetra en présence de Dieu maintenant sors et ne reviens plus jamais au nom de Jésus je te chasse dans le nom précieux de Jésus je prends toute autorité pour chasser tous les démons et guérir toute maladie toutes sortes de maladies je domine
s'exerce mes droits et mon autorité dans le nom précieux de Jésus, reçois ta guérison. Toi, Satan, toi, esprit d'infirmité, sors et ne viens plus jamais dans ces corps, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Recevez, recevez. Prie et recevez. Prie et recevez. Raha io misaotra sy mankasitraka anao ny amin'ny onction de guérison, ny amin'ny onction de puissance, na amin'ny anara maherin'i Jesosy, misaotra sy mankasitraka raha io. Misaotra sy mankasitraka anao zay raha io. Fa ianao dia lehibe. Ary noho ny anaranao Jesosy dia misoka ny Satana amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra Jesosy. Mijoroa amin'ny finoana, mijoroa amin'ny audasy izay azonao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha io. Oh Jesosy. Dia torotananao, toroilalanao, zay alehanao tiako alefa, andehanao zako mba andeha, entolavitry ny fahazaranao, toay varavaranao, azanao mamoa mahira, tsisy makatona ny tiako idira. Raha hita fity aminao ambany elatrao, raha hita fity aminao, dia hitako ny voninahitra. Feno tsy fakina rambato hoe maria toerana akaikinao, feno ahita tsy miato ny voninahitra. Aitondra ny fanahinao, Appuie à Jesús. tsy arany ny fanotrehanao e. Faingena tsisisike, tsy anao anganongano, Tsy angano ny fanasitrananao Jesosy. Mino zay dia mahatoky ny teninao. mandeha ambony rano. Les enfants, Jesosy io misaotra anao zay. Fa ny finoana izay omenao anay, finoana izay ampiasainay manohitra ny Satana, dia finoana mahery lavitra, mahery lavitra. Na alinao, na soera milalao, tsy ato, rotsako ny arato, efa reko ny tireninao. Fa raha tena ianao, Jesosy mba avelao anatinay aminao, tsy hisy asakana, tsy hiboaka ny lakana ny tenanao. Raha hita fity aminao ambany elatrao, raha hita fity aminao, dia hitako ny voninahitra. Feno tsy fakiny aram-bato hoe maria toerana akaikinao, ho feno ahita tsy miato hoe ny voninahitra. Asaia mba hitona ny fanahinao, kasi malala ampio tsy arany fanatrehanao e. Faingena tsisisike, tsy anao anganongano, no finoana marisike, andeha ambony rano. Diovy ny finoanay Jesosy. Diovy ny finoanay Jesosy. Mba tsisy pointina incrédulité intsony na dia nikely ary eo amin'ny fiainanay Jesosy. Ka sy io zay dia amboary Jesosy, rekoreo à 100% ny finoanay anao Jesosy, ahafahanay mizara fiainana, ahafahanay mizara fitiavana, ahafahanay mizara finoana ho amin'ny hafa ihany keo Jesosy. Dia finoana marisika Jesosy izay omenao anay ampiasainay ho anao Jesosy. No finoana marisike, andeha ambony rano.
jesosy misaotra sy mankasitraka anao zay nahazonao anjarana izy de tsy rairay avy androany a fa zareo ambadiky nra jesosy ambadiky ny video any ko a mahazo ny anjarana izy reo ka isorana ianao jesosy amin'ny anarana eran jesosy mbola mandeha le izy youtube clique eo matoky zay jesosy kristy tompo fa ianao a de manamarina ny teninao sy manamarina ny présence anao ndray androany ka matoky ianao zay amin'ny anara-meran jesosy tsika tsy mitatyrakitra fa misy ny trano kely ery a vao a mahafinaritra be a mampirisika be mihitsy mandatsaka ao anatiny a samy mandatsaka ao daholo tsika araka izay men'andriamanitra atsika sy nitahin'andriamanitra atsika samy hitahin'andriamanitra mahereza fa momba anao ny tompo tena akaikinao hoe momba anao ny tompo aza matahotra tsony mametra-tanana hoe a de ahita mivoninatr'andriamanitra ianao fa fahasoavan'andriamanitra matozao a fa fahasoavan'andriamanitra matozao anareo a amen